Seniluva saya tuluni ira fanetanana ny azakazaka masina ataontsika mpitsanganana ny andininy voalohany ihany. Jesu Kristi no mpamonjy tompozianga manitra ianao no filazatsara lai tsy miova ny mandrangisa andeary izika iaraka anoyatra ny azakazaka voto zay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny salamo fa 50 zaraintsika telo salamo fa 50 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina andininy roa voalohany vakin'ny mpitarika, ny roa faharoa vakitsika ary ny roa fahatelo dia iarahantsika rehetra miredona izany. Salamo fa 50 andininy enina voalohany, andininy roa voalohany raha vakin'ny mpitarika irery, ny andininy roa manaraka zany hoe ny andininy fahatelo sy fahaefatra dia vakin'ny mpiara-mivavaka ary ny andininy fahatimy sy fahaenina iombonantsika rehetra. Andesika hiteran'ny tompo ry havana malala mialan'izany salamo zany ary manaraka zany salamo zany tsika manao hoe Andriamanitra andrenanahary dia Jehova no miteny ka miantso ny tany hatramin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny fipeletehiny. Avy eo ziona zay tena fahatsara tarehy no amira piratan'Andriamanitra. Angony eny ety amiko ny oloko masina zay manao fanekena amiko mifanatitra. Asehony lanitra ny fahamarinany fa Andriamanitra no mpitsara. Amen. Oritani reyetra laza voninahitra ho anao Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka aharitra ho mandrakizay antaranona. Misaotra Tompo noho ny amin'ity
alady ity indray alady fiandohan'ny volana febroary dia ampitsomoanao ato anatinay hatrany ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ka dia indro zay miankina amin'izany fitiavanao sy famindram-ponao zany misaotra anao zay fa tratro zao anio zao misaotra anao zay fa alady fandraisana anio androany ka handray ny fanasana masina zay ho mariky ny fiazonanao anay amin'ny finoana mba tsy hozongozona ny finoanay dia manatrety fotoana ity fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay zany ary ho voninahitra ho Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina amen. Mahazo toerana tompoko. Andesika androso eo amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Fotoana zay amakina ny soratra masina sika riavana mialoha zany nefa dia hiara hivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro indreto ny mpanomponao tonga midodody eto amin'ny tempolinao masina tia andrendray ny teninao tia andre ny afatrao koa tonga amin'izao fotoana zay tsara indrindra amin'ny fanomponanao zay zao tompo dia ny amakina ny teninao sy andrenesana ny afatra avy aminao dia mangataka ny fananao masina zay ray eo mba anazava ny sainay aizanay mitahiry ny teny zay hovakina ary hiaina amin'ny afatra zay ampitaina aminay dia miasanao fanahy masina amin'izay maki ny teny sy ampanomponao zay tondra ny afatrao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpanjakanay no anaovanay ny vavaka amen. Ny soratra masina zay hovakina amintsika dia hita ao amin'ny Samuel voalohany toko fahatelo Samuel voalohany toko fahatelo atomboka ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Samuel voalohany toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ny teny rehetra dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary avy Jehova dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe ry Samuela dia namaly Samuela hoe mitenena fa miaino ny mpanomponao. Ary hoy Jehova tamin'ny Samuela indro izao anao zavatra eo amin'ny Israely
ka izay rehetra mandray izany dia angitsingitsina ny sofiny roa. Amin'izany andro izany dia ho tanterahako amin'ny Elia izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany. Atomboko izany ka dia ho tanterahako, fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny eloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Koa izany no ny anianako ny amin'ny taranakely, fa tsy izy fanatitra ahafaka ny elony mandrakizay. Amen. Filazantsara araka amin'ny Marka toko voalohany, andino voalohany hatramin'ny 15. Ny andohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao maniraka ny hirako ialohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra, ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra ny tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika ny iondrika hamany fehikapany aza ao. Izao efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ho faranana ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty toko 4 andininy 17 hatramin'ny 19. Mandra-piavoko, tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrona ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanany loholona. Mazotoy hevitra izany zavatra izany, dia Mikeleza aina fatratra amin'izany, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia raha-mitsangana hanao ny hira voalahatra hitsenana ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Felluna semane lalandava ho amponareo anie ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Ny Timoty voalohany toko 4 ry havana. Epistily voalohany nosoratana ho an'ny Timoty toko 4 ary eo amin'ny andininy 440 no hafatra omenantsika amin'ity fidirana faharoa ity. Ndao mba irahantsika mamerina mamaky kely zany, andininy 440. Timoty voalohany toko 4 andininy 440 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy:
tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen. Timotea dia tovolahy kely. Raha ohatra ka lazaina amin'izao andro zao zany dia mpitandrina napetraka Paoly apôstôly tany Efesosy, tany Efèse zany na amin'ny teny frantsay moa zany hoe Efèse. Fiangonana nisy fampianaran-diso, nisy karazana fiemorana tsy teo amin'ny fiangonana ihany fa teo amin'ny ivon'ny fiarahamonina io a. Timoty mbola tovolahy kely ary hoy ny mpandinika hoe mety nanahy ihany Paoly, dia voataizatra amin'ny fahazazany ary izy, mety nanahy ihany izy amin'izay mety ho fahazakan'ity tovolahy kely ity a ny toe-javatra mitrangana anaty fiangonana. Ary anisan'ny hafatra nataon'ny Paoly hoe aoka tsisy olona anao tsinitsinona ninona ozy izy ny fahatanoranao. Zay Timoty zany tovolahy kely efa nitezaina hatramin'ny fahazazany, tezain'ny renibeny, tezain'ny reniny ho tena kristianina. Dia hoy Paoly hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka marita amin'izany fa manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Inona tokoa ny zava-misy tany Efesosy na tamin'ireo fiangonana voalohany a izay nitoriany Paoly na olo-kafa ny teny ka nanangana fiangonana na natsangana fiangonana. Nisy karazan'olona nyriorio nandehandeha teny nampianatra, dia nampianatra zavatra disony olona, dia misy karazana fiemorana le antsoin'ny teny vahiny kanefa amin'ny teny teolojika hoe apostazia, fiverenan-dalana teo amin'ny kristianina zany. Dia rehefa mijery ny contexte amin'izao fotoan'izao tsika dia vanim-potoana zao tena mila mpampianatra, tena mila mpampianatra zao, vanim-potoana tena mila mpampianatra, mila ampianarina ny olona. Aretin'ity fiarahamonina misy atsika ity kama manao itsin-dalana, manao itsin-dalana amin'izay rehetrarehetra atao, na amin'ny zavatra marina na amin'ny zavatra tokony ampianarina dia manao itsin-dalana amin'izany. Ka iza moa no mampianatra ny olona an'izany? Iza moa no mampianatra ny olona? Ny fiangonana no mampianatra ny olona. Fiangonana no mampianatra ny olona. Dia inona zany ny fiangonana? Inona zany ny fiangonana amin'izany? Mpampianatra ny fiangonana. Fa miresaka hoe fiangonana dia izao sy ianao zany. Tsy ny fiangonana tsy olona ray akory, tsy fiangonana tranainy any tany aloha tany arobe tany ka dia hoe eo fotsiny mpisorona anankiray na ny mpaminany fa tena fiangonana dia tsika rehetra, tsika rehetra. I Kristy ny lohan'ny fiangonana dia Kristy ny fiangonana no tenan'ny Kristy. Zany no fampianarana zany a avy eo amin'ny soratra masina. Dia inona ny tiany Paoly tenenina amin'ny hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka maharita amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ny mpampianatra mahomby dia manana an'ireto toetra anankitelo reto. Mpampianatra mahomby, ny fiangonana mahomby zany. Raha tia omby zany tsika manoloana an'izao toe-javatra mitranga eto amin'ny firenentsika sy manerana an'izao tontolo izao a, fa manerana an'izao tontolo izao. Be dia be ny zavatra mbola resantsika moa rehefa avy eo fa mpampianatra mahomby, mila mpampianatra mahomby izao. Tsy ny Facebook ny mpampianatra mahomby a, tsy TikTok ny mpampianatra mahomby a, tsy ny karazana logiciel samihafa izay ampiasain'ny olona amin'izao fotoan'izao ny mpampianatra mahomby, fa raha ny marina dia ny fiangonana ny tokony ho mpampianatra mahomby ary ny olon'ny fiangonana ny manomboka ny fanavaozana sy ny fiovana tsy eo hoe amin'ny firenena akory fotsiny fa eo atokantranony sy eo amin'ny fiainany. Anankitelo ny toetra ny olona mpampianatra mahomby. Tandremo ny tenanao. Voalohany zany mahatandry tena, mahatandry tena ny mpampianatra mahomby. Faharoa, ahoana? Mampianatra ny marina, ampianariny tena marina.
ary ny fahatelo manam-paharetana ary mahareta amin'izany. Raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ity texte ity aloha na ty andininy soratra masina verset na andininy ity dia tsara ihany ny manazava fa tsy miresaka mihitsy ny hoe rehefa mizakezaka eo Timoty manao ny asa rehetra dia voavonjy izy, dia voavonjy koa ny olo-kafa, tsy avy amin'ny asa ny famonjena, tsy avy amin'ny asa ny famonjena, fa ny filazantsara ny Jesosy Kristy no mahavonjy ny olona. Ka ity zany ity soratra masina ity dia soratra masina izay natao ampitoetra tsara n'izany filazantsara zany. Raha lazaina marina zany filazantsara zany, raha azonina tsara zany filazantsara zany dia mitoetra ny maha olom-bovonjy. Ity zany dia natao an'ny olona efa voavonjy, natao an'ny Timoty izay efa nandray ny filazantsara hatramin'ny fahazaza ity teny ity, fa dia izy no mpampianatra ny olona hafa, mpampianatra ny olona hafa ka ahatonga ny olona ihany koa handray ny filazantsara ny Jesosy Kristy ka dia ho voavonjy izy. Voalohany mpampianatra mahomby dia maninona izy teo? Mahatandry tena, mahatandry tena, mandra-piavaka tandremo. Misy teny maromaro moa hoe tandremo ao anatin'io, tandremo anankiroa zany ny teny hitantsika eo, tandremo, tandremo. Mahatandrina ny tena aloha voalohany indrindra. Amin'izao fotoana izao rehefa mijery ny contexte ankapobeny fiarahamonintsika dia tsy tena mihaino ny teny loatra ny olona, tsy dia tena misy loatra ilay Samuel, ohatra hoe Samuel moa dia hoe Sama mihaino, Andriamanitra, Andriamanitra mihaino. Izany hoe nataon'Andriamanitra ho mpihaino ny tenin'Andriamanitra. Tsy dia tena mihaino loatra ny olona amin'izao fotoana izao, ary izany no aretin'ity fiarahamonina misy antsika ity, fiarahamonina manampy-tsofina, tsy mety mihaino. Fa ny tena marina kosa nefa dia mampahomby izao fiarahamonina izao raha tiana ahomby ny fampianaran'ny fiangonana dia ny olona anankiray no modely. Lasibika hozizintsika amin'ny fiteny azy amin'ny teny malagasy madio rano. Ny olona anankiray kristianina no modely ianaran'ny olona. Ary marina io na any amin'ny fiangonana aza, fa rehefa mijoro tsara ny kristianina ao amin'ny fiangonana, tena miaina ny filazantsara ny Jesosy Kristy, dia iny no ianaran'ny olona. Mila olona mitaridalana zany, mila olona manana toetra azo tsapahitanana. Dia toetra azo tsapahitanana tsy resaka moraly kely hoe etika, fitondran-tena kely hoe fohifohy ny akanjonao sa lavalava, tsy any loatra, fa ny olona mahatandry tena dia mitandrina tsara ny filazantsara zay efa voaraina ka tsy mihemitra. Zany atao hoe mahatandry tena, olona mahatandry tena, olona tsy manaraka ny fiemoran'ny maro. Dia amin'izao fotoana izao hitantsika tsara ny fiemorana be mihitsy mitranga amin'izao fotoana izao, fanaratsiana ny fiangonana. Ary zao setritsika mieritreritra hoe gentilisy ireny manaratsy ny fiangonana ireny, fa olona efa natao batisy ireny, olona efa mpandray fanasan'ny tompo ireny, olona efa nivavaka ireny fa niemitra rehefa avy eo, olona voatariky ny mena miravoravo eto amin'izao fiainana izao dia lasa makany, dia hoe atao iny io fiangonana io, tsy mila fiangonana izany, tsy mivavaka izany any am-piangonana. Fa misy indray ny sasany moa zany dia mody hoe mino an' Jesosy Kristy fotsiny ianao dia tsy mila fiangonana izany. Fa inona ny fiangonana? Fa makaiza ny fiangonana? Tsy hoe mino an' Jesosy Kristy. Rehefa mino an' Jesosy Kristy ianao dia tsy misaraka amin'ny fiangonana, satria i Jesosy Kristy ny lohan'ny fiangonana. Dia ianao zany iza zany ianao? Tenan'ny Kristy ianao, tenan'ny Kristy ianao. Azonao sarahana amin'ny vatany ve Kristy? Kristy ny lohan'ny fiangonana, ary ianao dia tenan'ny Kristy aty ambonin'ny tany. Zany dia tsy misaraka amin'ny Kristy ianao, tsy mihemitra ianao. Rehefa ny olona milaza fampivavaka kanefa tsy miditra am-piangonana dia olona mihemitra zany. Zany misy ka, zany fampianarana marina, tsy zavatra ho afenina zany. Ny olona milaza mpivavaka kanefa tsy miditra am-piangonana, na malaina miditra am-piangonana, dia tsy fiangonana zany. Manaiky an'Andriamanitra nomolony zany fa mandaha azy amin'ny asany. Tsy adala akory soratra masina raha miteny amintsika ny Hebreo 10, hoe aza manadino ny
fiarahantsika maninona ozy izy fiarahantsika miangona aza manadino ny fiarahantsika miangona koa tandremony tenanao aza miemitra amin'izay efa ninonao be deaibe zao ny karazam-pampianarana na tsy hoe fampianarana fotsy fa fanenjehana andrebireby atsika iso milaza hoe ny fiangonana kristiana za zao voangana kely nahita olona mandefa message be mihitsy ngeda be tsy hoe any amin'ny Facebook fotsiny fa alefany amin'ny YouTube mihitsy hoe tsy misy an'izany tsy misy finoana eto ambonin'ny tany bodista sy nenina ny kristianina ihany io mitatrarakitra io tokony foanana io fiangonana io eto Madagasikara fa manjary mampahantra ny olona io da mo tsy te fanditra amin'ireny olona tsy an'ireny satria tsy fantany amin'ny fiangonana raha misy zany fotoana mahadondrona ny olona indrindra dia zao fotoana zao tena fahadondronana ngeda be dia génération théoriana koa misy takan'izay hany na le génération tena aloha tsy mahalala ny tantara tsy anankiray izay moa zany nyresaka mivantana dia nazavaiko hoe mba fantatrao moa fa tany Eropa io fiangonana io firenena manan-karena be any Eropa io olona nivavaka daholo reo ary tena nivavaka tena ndroso reo fa rehefa nandroso izy dia nidakany Andriamanitra re ndao hanao LGBT sy ny rehetra zany misy ka ary zany ny marina ny teolojianina maro any Eropa izay tsy manaraka ny manara-drian-drano fotsiny dia mahalala tsara n'izany fa nivavaka reo fa mameromeroko eto mandrakariva moa zany zany Allemagne zany any hoe tsika mandeha makany moa manao opera zany Allemagne zany angeny nandroso ny fivavahany ny luteranina ny fivavahana matanjaka tany ary manakitiny androany tsy misaraka amin'ny fanjakana ny fivavahana ny Frantsa misy an'izany fanjakana sy fiangonana misaraka zany tsika mantsy re mandeha tika laïka tsika misaraka amin'ny fanjakana ampianariko zany fa tsy maninona lesaka laïcité zany noetin'ny frantsay teto zany tamin'ny 1905 nanasarahana ny fivavahana sy ny fanjakana le tsy olana le misaraka fa laïcité mankany amin'ny athéisme mankany amin'ny hoe tsy tsononana n'Andriamanitra Frantsa ny manana an'izany any Eropa any Angletera ngamo misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ny fiangonana anglikanina dia fiangonana mpanjakana any ny mpanjakany Angletera ny manendry ny évêque ny Canterbury izay lehibe ny fiangonana anglikanina ary ny lehibe ny fiangonana zany hoe ny évêque de Canterbury no manamasina ny mpanjaka anglisy rehetra na iza na le ramatoa efa lasa nodimandry teo Elisabeth zanany na ny mpanjaka zao fotoana zao Charles isoisa amin'ny manan-karena dia ny protestantisme manam-panan-karena azy zay hoe be dia be ny olona tsy mahalala korinty io fiangonana io sy ny rehetra satria izay loton'ny sasany koa moa ny rano amin'ity fiangonana ity fa dia misy an'ity abracabra ty inona marary anao misy an'izany misy fanambakana olona alaina ny fils de paix n'olona dia aiza ny 100 tsy milaza an'izany soratra masina tsy soratra masina milaza hoe jerevo ny karaman'ny olona dia alaova 100 tsy misy milaza an'izany eo fa rehefa manolo tena ho an'ny olona ho an'Andriamanitra ny olona dia hoe zao ny filaza ny soratra masina atolorony inona ozy izy ny tenanareo fa tsy hoe atolorony poketra nareo atolorony posinareo tsy zany ihany atolorony tenanareo zay anao dia an'Andriamanitra daholo ny tenanao dia an'Andriamanitra daholo ka raha manolotra tsika dia manolotra ho an'Andriamanitra napahafirina ka mila mitandy tenitsika zany manoloana n'izany zavatra fampianarana manimba tsika zany revana malala mila mahatandy tena satria isika no fianarana ho an'ny olona rehetra timotemote ny lazana azy hoe aoka tsisy olona anao tsintsinona anao fa aoka ianao tonga fianarana amin'inona ozy izy amin'ny fiteny amin'inona inkeo amin'ny fitondratena zany ake le olana ny olana amin'izao fotoana zao zany dia tsika kristianina kosany aloha dia oka azavo zay itsika ny miolakolana dia simba ny fitondrantenan'ny olona simba ny finoan'ny olona tsika miolakolana be dia be ny fiangonana zay miely eraky ty Madagasikara ty hita amintsika zao manjatony amin'ny arivo ny fiangonana
tsy fantatra hoe nianatra taiza, tsy fantatra hoe niomana taiza, tsy fantatra hoe taiza fa dia miorina fotsiny fiangonana, tsy fiangonana kristianina ihany a. Ny sasany ary dimy ny olona dia manangana fiangonana, misy lalàna nefa va dia tsisy manaraka an'izany lalàna zany. Alao mazava zany tsy mahamenatra mitomotoro en'izany. Za efa miteny an'izany foana na amin'ny mpitondra fanjakana azy mba harao io lalàna io. Fa tsy hoe olona kely firy amin'ny rano lalàna teo amintsika, raha afaka manangana fiangonana ny olona dia misy olona faravakely olona dehibe zato mivavaka ao. Zany lalàna. Afaka mamaka lalàna tsika. Misy tamin'ny volana oktobra 790 misy lalàna nivoaka tamin'ny 6217 tamin'ny 2700 izay mifehy ny fiangonana. Dia mila jerena tsara zany rehetra zany fiavana malala. Mila mahatandy tena zany tsika mba ho fianarana marina ho an'ny olona. Zay Timoty zay. Faharoa dia mila mampianatra zavatra marina ntsika. Zay ataony hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao. Mampianatra zavatra marina. Dia io le ataony hoe tandremo ny famakian-teny ozy izy telo etsy. Satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fahamarinana. Tandremo ny olona manolana ny tenin'Andriamanitra. Misy olona zao mantsy manahirana be satria fa nanaovana lalàna zao. Resaka castration ny resaka mpanolana. Fa misy olona koa manolana ny tenin'Andriamanitra. Tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aiza ny loharanon'ny fampianarana marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny loharanon'ny fampianarana marina. Zay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia diso raha ty amin'ny fiangonana na eo amin'ny lafin'ny finoana. Tsika mahalala tsara ny tena andry ijoroan'ny fiangonana protestanta manao hoe sola scriptura, tenin'Andriamanitra irery ihany. Ary avy eo amin'izany no hanovozantsika ny fahalalana n'Andriamanitra. Andriamanitra manambara ny tenany ao anatin'izany. Avy amin'izany no halalantsika fa ny fiangonan'Andriamanitra dia miorina eo ambony vatolampin'ny tenin'Andriamanitra. Miorina eo ambony vatolampin'ny finoana any Jesosy Kristy. Rehefa mirodana zany tsy tenin'Andriamanitra tsony fa tenin'olombelona. Rehefa tsy vatolampin'ny finoana any Jesosy Kristy tsony ao dia mirodana ihany koa ny fiangonana. Diso daholo ny zavatra ampianaran'ny fiangonana. Rehefa miala zany rehetra zany. Ny any mpamonjy dia Jesosy Kristy. Ary eo amin'ny fiangonana no hitezanan'ny olona hisantatra zany famonjena azony izany. Dia mila an'izany tsika rehefa malala. Mila an'izany tsika. Tsy ny halava ny toritenina ny afuany na ninona ny manahirana antsika. Fa ny manahirana antsika dia hoe marina ve zany zavatra ampianarana antsika zany. Ny fiangonana tany fiangonana anankiray tany ninoniny Tesalonika. Dia manontany hoe marina ve zany lazainy zany sa diso zany. Ary zany koa tokony mbola toe-tsaina kristianina zany manontany tsara marina ve sa diso zany ampianarana anao zany. Fa ny marina ary tokana ny marina dia zao tsy misy olona mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ny fiangonana rehetra izay tsy mitory an'izany dia fiangonana diso. Tsy ny fanasitanana, tsy ny fahazahoana harena be, tsy zany no andresen-dahatra ny olona andray ny famonjena, fa i Jesosy Kristy mpamonjy zao tontolo zao. No andresen-dahatra ny olona fa izy no mpamonjy. Ka ampianarina zany ny zavatra marina, be dia be ny zavatra diso amin'izao fotoana izao. Ity taranaka ity angamba ny asana dia zatra mandingana amin'ity resaka intelligence artificielle ity. Zao betsaka ny mpampianatra miresaka na any amin'ny université Ravelitsona na ny université Nekatso manana namana betsaka moa any amin'ny mpampianatra amin'ireny. Dia miresaka ry zareo hoe dingan'ny ankizy zao ny fahalalana fa ataony ihany teziny. Misy an'izany zao ka misy intelligence artificielle izay andoavam-bola kely fa tsy vola be raha manao mémoire ilay ankizy dia un clic fotsiny dia avy dia 80 pages. Fa ho mémoire na licence zany manao 2 clics zany dia efa 160 pages. 3 clics zany dia efa 4 pages zany 240 pages. Dia hoy ny mpampianatra anankiray ny resaka tamiko izy hoe
tsara be daholo ny bokony ny ankizy amin'izao fotoana izao fa rehefa nytanina izy hoe inona marina io a tsy fantany zanangeny olana e zanangeny olana e mampianatra zavatra diso mandingana fotsiny de tak'izany ko le mandingana amin'izao fotoana izao tsy mety zany any zany io fiangonana io no tena mampahantra ny fiangonana mampahantra ny firenena io finoana kristianina io fa taiza ianao hatramin'izay mana ity zavatra ity zao ity baiboly ity imprimé ty aloha mbola imprimé ty any sinina ny misy zéro papier ty imprimé ty koa imprimé ty zavatra teo tanako ty programme ty imprimé ty zavatra ty fa iza nitondra ny imprimerie teto Madagasikara ohatra faharoanjato taona ny imprimerie FJKM zao ny FJKM ny LMS no nitondra ny imprimerie voalohany teto io marivolanitra io no imprimerie voalohany nanota baiboly nanota tracta teto Madagasikara ny fiangonana kristianina no nanao voalohany ny imprimerie tany Angleterre tamin'ny fotoanandro ohatra zany fandrosoana netin'ny fiangonana zany ka mila ampianarina zavatra marina ny olona fa tsy zavatra diso ny tenin'Andriamanitra dia mampandroso ny olona ka mitondra fahazavana eo amin'ny fiainany fa tsy hoe mijiro petrolina ianao tamin'ny andro fahagasy dia mbola te hijeverina hijiro jabora indray dia le hoe mampianatra zavatra marina zany fa i Jesosy Kristy ihany no mpamonjy zay ny faharoa ary ny fahatelo ina le fahatelo manam-paharetana misy toe-javatra maro mety mampiozongozona ny finoana mampiozongozona ny finoana toe-javatra betsaka tendray ary tsy de tena hoe fampianarana akory ary nefa ny toe-trandro fotsiny dia mety mampiozongozona ny finoana ny zavatra nafinaritra moa zao androany dia tena alina zany nandrivotra be teto Antananarivo nandalo kely teto ny cyclone iny zay natsiary zay tany amin'ny rombiromby folo tany raika amby folo sasany tany nandalo teto iny cyclone iny nandrivotra be teto Antananarivo dia eo za tamin'ny roa amby folo mbola tsy matory dia mieritreritra eo hoe ohatry angama no sahirana ny olona rapitso andeha hivavaka satria rano be daholo manodidina sy ny rehetra anahoana re rapitso hoe fa dia hoentina mbavaka dia nivavaka tena noentina mbavaka hoe tambavaka ny olona ho tonga hivavaka ary hivavaka tokoa dia tamin'ny maraina teo zany jerena fa tsy dia niova tamin'ny isan'andro akory ny mpiara-mivavaka dia ndreo koa nareo mbola eo samy mirobo-drano daholo misy be dia be ny olona mirobo-drano reny dia fitsapana ny finoantsika ihany koa trafiodrivotra ozy izy manodidina azy olona texte vakitsika teo fa manana fahefana amin'ireny Andriamanitra dia mila manam-paharetantsika ao anatin'izany ny faharetana resahany eto tsy le hoe faharetana fotoana fotsiny fa le hoe karazana amin'ny teny vahiny moa zany hoe constance zany hoe mitoetra tsara ao amin'ilay finoana na misy aza ny toe-javatra mety manozongozona miorina tsara ao amin'ilay finoana ka tsy mampiova ninninona ny toe-javatra rehetra mitranga ny tafiodrivotra ny oram-baratra ny fampianarana diso ny fanenjehana fa vao maiky ireny mampiorina amin'ny finoana izay ananantsika izany koa nampianarina ny Timoty manana faharetana amin'izany ianao tandremy ianao sao ozongozon'ny olona tandremy ianao sao mahita n'ireo olona izay manao fampianaran-diso ka manaraka an'izany tandremy ianao sao mihemotra zany moa zany resantsika daholo tamin'ny fizarana voalohany sy faharoa teo fa manana faharetana fa zay maharitra hatramin'ny farana ozy ny soratra masina no vonjena zay maharitra hatramin'ny farana le maharitra hatramin'ny farana io tsy hoe miaritra eo any amin'ny maha-kristiana kanefa efa diso daholo ny zavatra ianarana efa diso daholo ny finoana efa tsy Jesosy Kristy intsony ny fikirana dia voavonjy ve ianao amin'izany tsy rehefa mitana tsara an'ireo ny olona mahatandry tenina mampianatra zavatra marina na mianatra zavatra marina ary manam-paharetana amin'ny finoana ka mitana tsara ny finoana ny Jesosy Kristy dia voavonjiny ny tenany dia iza koa voavonjy zay mihaino azy koa dia voavonjy ary zany ny fiangonana e zany angeny mahasaripady ny asan'ny fiangonana e zany mahasaribidy koa ny asan'ny fiangonana satria asa mpamonjena no ataontsika ty amin'ny fiangonana ry havana malala dia mampahery antsika rehetra mba ho mpampianatra mahombytsika amin'izay ataontsika mba ho mpampianatra tena mahombytsika
ka mahatandry tenytsika ary mampianatra zavatra marinantsika ary manam-paharetantsika dia hanam-pifaliantsika raha tonga ny fotoana izay ionantsika amin'ny tompo dia hiteniny tompo manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky ahoana ny toy an'izay midira amin'ny fifalian'ny tomponao nahatoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka ny be dia mahireza ravana malala ny tompony ampahirantsika lalandavaka ao anatin'izao fiarahamonina manahirana manao itsin-dalana izao dia hahatana tsara ny finoantsika ny finoana marina an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika amen. Nivavaksika ety amin'ity zao tontolo zao ity dia mielipatrana ny fampianaran-diso ny fanozongozonana ny finoana ny tsy finoanan'Andriamanitra ny faniratsirana ny fiangonana ny fieverana ny fiangonana ho rafitra fotsiny ka tsy misy ilana azy ny fitaomana ny kristianina hiemotra amin'ny finoanan' Jesosy Kristy mpamonjy dia mahatsiaro izay tompo ny tenin'ny mpanomponao anankiray hoe tsy mitona ny olona tsy hivavaka Satana fa mitona ny olona hiala amin'i Jesosy Kristy mba ho very izy. Fona aminao izay amin'ny lalana rehetra ny zoranay raha mandeha amin'ireny lalana manao itsin-dalana ireny izay raha manaraka ihany koa ny hevitrireny olon'ireny izay raha manao kitoto izay ny fiangonana ka tsy mivavaka fa zara raha mivavaka zara raha tonga miangona hifonanay aminao reny hifonanay aminao raha ny hevitra izay fa maro-pamonjena ny fananana be ny fanambinana samihafa izay heverinay fa avy amin'Andriamanitra hifonanay aminao reny fa ampianaro anay manomboka izao fa i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay no mahavonjy dia hifonanay izay rehetra nataonay ka tsy araka ny sitraponao na nanao itsin-dalana teo amin'ity fiainana ity satria nanateny izao fiainana izao izay ka dia nandany famonjena izay avy amin'ny teninao mamela heloka tompo mamindra fo miantra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany amen. Ray ny teny somafaly atolotr'Andriamanitra ho antsika amin'ny alalan'ny teniny manao hoe izay mandre ny teny ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy tompontsika ko voavela ny elokareo no ny anarany masina midy arany tompo amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy amen.
andeha isika iombona amin'ny fanankam-pinoana apôstôlika izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ary tononontsika amin'ny fifaliana manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virtsiny, nijaly nanapaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevo, nidina tany amin'ny fiainatsita, sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any niviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-kely, fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana manak'izay. Amen. Mahazo toerana tompoko. Misaotra ny tompontsika noho ny nahazahoana ity alahady voalohany amin'ny volana febroary ity, mampafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Izany indray no lohahevitra mpanjinina mandritra ny ray volana ao anatin'izany. Andehantsika hiroso amin'ny vavaka fangatahana ary avana malala, dia mba angatao amin'ny tompo izay tianao, izay irin'ny fonao, dia raha araka ny sitrapony zany ka mahasoa anao dia omeny anao zany fahasamatahotra. Andeha hivavakantsika. Ndreto izay Andriamanitro, misaotra anao izay fa Andriamanitra lehibe sy mahatahotra tokoa ianao, tompony fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany. Anjehova ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, tsy eto amin'ity planeta tany ty any, fa ireo planeta maro be manerana an'izao tontolo izao. Misaotra anao izay fa nomenao an'ity alahady ity indray, atserovanay fa miankina aminao ny fiainanay, valimbavaka ny fiainanay satria efa nino an' Jesosy Kristy izay, efa natoky azy raha teo izay, dia indro izay mangataka eo anatrehanao, izay rehetra mba irin'ny fonay, raha sitraka ao izany Tompo, ka fantatrao fa tena mahasoa anay, dia omeo anay izany. Ataonay ao anatin'ny vavaka manginy izany ataka izany, dia matoky ny valimbavaka omenao izay. Dia mahatoky izay fa Andriamanitra mpihaino vavaka tokoa ianao. Reny zavatra nangatahana ireny Tompo, dia tiana eo ireny teninao hoe tongava aminao arak'izay nonao. Na fahasalamana izany, na asa izany, na hery sy tanjaka izany, na vahaolana amin'ny olona